Amin'izao zany tsika dia efa tena ao anatiny mihitsy satria dia nanomboka androany ny RN7 dia efa ao anatiny mihitsy tsika izao. Efa voahomana daholo ny zavatra rehetra zany satria tsika ao anatin'ilay aretina dia efa homana hoe inaviny tsy maintsy tandreman'ny olona ny amin'ny hamehana ara-pahasalamana. Ny famindrahana ny fiara zany efa vita avokoa, ny trano koa ao anatin'izany fa ny manana ny mpiasa rehetra dia fitaovana ilaina amin'izany. Aizavo ny faritra rehetra any ny souterrain sy resaka fitaterana. Hatreto aloha zany Soatrans Plus dia Tana Antsirabe ihany. Tena betsaka ny olona, tena tsy araka mihitsy azy tamin'ny maraina dia somary sahirana mihitsy satria vaovao tamin'ny olona koa ilay zavatra aseho zany ilay fikarakarana rehetra sy ny fanomanana ilay dia rehetrarehetra dia somary sahirana sady betsaka koa ihany izy ireo. Eo amin'ny 5 zay ny fandidina hatramin'ny maraina satria arak'ilay amehanao sy hoe mba tsy ampitangorona be an'ny olona dia namoaka fiara isaky ny atsasakadiny zahay. Bona le tsy maintsy miantso mialoha mpandeha. Zay nanao réservation zany dia tsy maintsy nampomanina ny amin'ny taratasy. Misy ihany moa ny indro kely dia misy ihany zareo tonga eto dia efa niomana iny amin'ny hoe mitondra karatra izy dia manao photocopie dia efa misy fanaovana photocopie ao dia mandeha ihany fa zareo somary sahirana fotsiny. Ny zavatra moa zany raha tiana olo tsara handeha dia mila tsaraina foana dia miezaka foana zany zahay manao izay zavatra hoe mampety ny olona ny amin'ny fotoanany ny zavatra ilaina. Tsy mandeha mivoaka ny ivelany izay rehetra ilaina hatramin'ny gel, sakafo efa nomaninay zany mba tsy ampivezivezy any zareo sy ny amin'ny tahotra dia efa voahomana ny diany fiara rehetrarehetra. Ny sara mandalo aminay zany dia tsy niakatra mihitsy fa toy ny taloha tao alohan'ny confinement ihany 15 000 ho an'ny premium dia 20 000 ho an'ny VIP. Navitrika ny olona fa ilay tanàna Idina Antsirabe ny tena betsaka.